Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray eo. Ray mpiary tokoa ianao. Ray miahy. Ray mikarakara. Misaotra anao izay midera anao. Manome voninahitra anao fa izany hatsaranao izany. Dia asehonao aminay isan'andro. Ary na dia tamin'ity androany ity fotsiny azy. Endreny fifalian'ny fonay. Nentinao tonga eto amin'ity fitoerana masina ity indray izahay. Iaona aminao, handreny teninao, hifaly sy hiravoravo eo anatrehanao, hanome voninahitra anao. Misaotra indrindra Ray malalo. Misaotra anao izay noho ny fahasoavanao, izay namonjenao anay tao amin'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Misaotra anao Tompo. Ankehitriny izay tonga amin'izao fanomanam-panahy izao. Fanahy masinao miasa manan-kery ao anatinay. Hampangina ny feo hafa rehetra. Ary hanomana ny fonay. Mba tena hivomy hidanadana tokoa. Handray ny fahasoavanao. Handray ny teninao. Ary hitombo amin'ny finoana sy ny fahalalana tsaranao ry Andriamanitra ray. Zanaka ary fanahy masinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamonjy sy mpanavitra anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Nanomboka tamin'ny herin'ny androany isika dia niresaka mikasika ny vavaka. Ny vavaka dia tsy inona fa fifaneraserana amin'Andriamanitra. Andriamanitra nahary antsika. Andriamanitra izay nanome antsika ny zanany malalany. Ho famonjena antsika, hampivitrana indray ny fihavanantsika aminy. Ary izany vavaka izany no hifaneraserantsika amin'Andriamanitra. Dia nivakitsika ny tantaran'i Eli rehefa nivavaka izy mba ho tonga indray ny ranonorana. Rehefa nitsahatra herintaona sy enim-bolana dia nivavaka Eli. Ary ny fomba fivavaka Eli zany hitantsika zany tamin'ny heriny dia ilay miankohaka. Ary ny lohany nataony teo anelanelany lohaliny anankiroa. Izany hoe tena se prosterner devant Dieu. Tsika amin'izao fotoana izao tsy manao an'izany, tsika aza tsy mandohalika amin'izay fotoana hikambanantsika ohatr'izao fa any atokantrano any tsika dia afaka mandohalika, miankohaka, mivavaka amin'Andriamanitra. Ary hitantsika koa tamin'ny heriny hoe ny vavaka izay atao dia fiantsonan'Andriamanitra. Miantso an'ilay Andriamanitra nahary, Andriamanitra tiantsika. Fa anankiray izany izay hitantsika androany araka ny lioka, filazantsarany lioka toko 7:20 andininy voalohany dia tena tsy maintsy mivavaka isika. Ary ny zavatra rehefa atao hoe tsy maintsy dia ny dikan'izay dia misy didy zany, zavatra tsy maintsy atao. Ka izao ny voalaza ao amin'ny lioka toko voalohany 8:20 andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety. Hitanareo zany hoe zavatra tsy mety zany. Raha ohatra fa tenenana hoe tsy mety aza atao io ka mbola manao ianao dia ndika zay misy vokany ratsy zany zay ny dikany. Ary rehefa miteny Jesosy eto hoe tsy mety raha tsy mivavaka, dika zany hoe tokony hivavaka.
ary tsaratsara kokoa ny mivavaka ary tsy maintsy mivavaka satria nahoana satria ratsy izay dia lasa reraka tsy fantatra me ohatra raha vetivety fotsiny aho hoe ianareo raha aman-dreny ao an-trano nareo mivady nenay ny ankizy moa efa lehibe zany dia efa tsy ao fa efa lasa nareo mbola mananjanaka madinika ao an-trano eritrereto tsara zao zavatra notaniako anareo zao raha ao anatin'ny ray andro le zaza tsy miresaka aminao fa mandositra anao izy raha makato amin'ny efitra anao dia lasa izy makary makato anao dia lasa izy makary asa tsy fantatra manahoana ny toe-ponao raha isy reny amin'izany mety faly ve nao amin'izany mahafinaritra anao ve zany zanakao tena tianao kanefa mandositra anao tsy tahiresaka aminao asa manahoana ny fieritreretanareo an'izany fa manoatra lavitra noho izany ny fon'Andriamanitra rehefa tsy miresaka aminy isika tsy mifanerasera aminy isika dia tsarovy tsara fa mitovy tahaka ny etahanao ary manoatra lavitra azy noho ny zanaka ao an-trano tsy miteny aminao ny etan'Andriamanitra mahita hoe ianao zanany malalany tena noraisiny zanany malalany tsy mety miresaka amin'ny akory dia malahelo Andriamanitra ary izay ny mahatonga an' Jesosy miteny eto hoe tsy mety raha tsy mivavaka hitantsika amin'ny fotoana manaraka le hoe mivavaka fa anio dia tsarovy fa Andriamanitra mihitsy no miantso atsika Andriamanitra mandidy atsika mba hivavaka aminy isika hiresaka aminy isika hifanerasera aminy isika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra misaotra tompoko misy hira ny hira fahavalo tafiditra ao anatin'ny fanompoam-pivavahana androany io hira io haitsika fa misy zavatra hitsikely fotsiny zany eo amin'le hoe dera laza hery aja ataontsika le izy dia manitsikely fotsiny rehefa avy eo dera laza hery aja dia zay 1 2 3 dera laza hery aja o Andriamanitra tomponay nazanahary raha ny vonenahitra izy no mpanao antsika sady veloma eo ary sady velomana zay raha izay dia toizantsika ihany fototraina fototsoa izy vavahana ihira isika hoe alleluia dera hoahana Andriamanitra eo ary verina kely verina kely eo amin'ny hoe dera hoahana Andriamanitra zay averitsika zany hoe ihira isika ihira isika hoe alleluia dera hoahana Andriamanitra Dei alleluia Dei alleluia 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 ihira isika eo ndraitsika eo ihira isika zay afa-tsy hoe isika tsy zay ihira isika
hoe alleloia. Aloha nga hiverina kely hatraminao hira isika any aloha hira isika any a ray roa telo hira isika hoe alleloia tera oana andriamanitra te alleluia te alleluia 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 ira isika we alleluia era uanandri amani itra sotra tompo.
ho anareo rehetra izay voantso sady malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy ho ampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Fiangonana mifidy ny tompo ny aina. Fiangonana mifidy ilay tompo ny aina no teny faneva antsika indray amin'izao alahady fa 20 ny volana aprily 2024 izao izay iarabana antsika rehetra ireo izay manaraka izao fotoana izao koa amin'ny alalan'ireo aino amanjery. Choisir le maître de la vie, tel est le mot d'ordre de ce culte du 18 avril 2021. À ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés par lui, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ, que le pardon, la paix et l'amour vous soient accordés avec abondance, car Jésus est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Iaraka hitsangantsika amaky ny salamo voalahatra ary aorianan'izany dia iredona ny hira voalahatra ihany koa. Misaotra anao zahay iray. Mamalia ahy raha miantso aho, ry Andriamanitra ny fahamarinako. Raha atao hakanterena aho dia no alalainao toerana. Mamindrafo amiko ka enoy ny vavaka ataoko. Manolora fanatitra amin'ny fahamarinana ary matoky ny tompo. Asianao fifaliana tompoko. Andry amin'ny fiadananao ka atory avy hatrany, satria ianao rery tompo no mampitoetra ahy tsy manana iahy. Amen.
ivavaka isika. Inona tokoa tompo no ho avalina ianao no ny amin'ireo soa marobe izay arotsakao. Tsy misy, tsy voavalinay noviana. Na eto amin'ity tany fandalovany ity na ho amin'ny fiainana rahatr'izay, ny amaly ireo soa marobe izay nataonao. Satria maro tamin'izy ireny azany tsy fantatra ekory. Matoa izay tonga eto amin'ity toerana ity, dia ny anjelinao nitoby manodidina anay, miaro anay. Ary mijery ny manodidina izay, dia marobe no mitolona amin'ny fahafatesana izay tsaronay manokana. Marobe ireo namoy ava-malala, tsy sanatria izy ireny akory no tsy tianao, fa izay mbola nomenao tombon'andro-pahavelomana, ary ararotinay izany, anambaranay ny hatsaranao, ararotinay izany mba hiderahanay ianao ary mandra-piala ny fofonainay dia hisaotranao isan'andro izay. Hifidy ilay tompony aina izay, satria ianao nefa niteny fa izao avy dia hananany fiainana, ary fiainana be dehibe. Koa zarao aminay hatrany tompo izany fiainana izany, fiainana mandrakizay, fiainana raisina maimai-poana ao amin'i Jesosy Kristy. Satria ianao nefa tianay, tsy izahay no nitianao aloha, fa ianao nefa tianay, ka ninona ataonay dia melolalana anay amin'ny zavatra rehetra ianao. Vao miposaka ny masoandro dia manambara ny fitiavanao anay izany. Koa mankasitraka anao izay tompo amin'ny fonay rehetra. Amin'ity andro ity indray no hanavozanay ny fanoloran-tenanay ho anao hatramin'izao, ka ho mandrakizay. Tsy misy segondra na minitra eo amin'ny fiainanay ka tsy eo ianao, ary mankasitraka izany izahay. Oui Seigneur, toi qui nous as aimés le premier, nous parlons de toi comme si tu nous avais aimés qu'une seule fois dans notre vie, dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier, à chaque instant. Quand nous nous éveillons le matin et que nous nous tournons vers toi, tu nous devances. Tu nous as aimés le premier. Ce n'est pas une fois seulement que tu nous as aimés le premier. C'est à chaque instant de notre vie. Et ce moment que nous allons vivre, c'est le témoin que tu nous aimes d'un amour incomparable, d'un amour éternel, d'un amour sans mesure. Et aide-nous à goûter cette vie que tu nous proposes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka isika ary ndeha hoenoantsika ny teny manambara ny hevitr'Andriamanitra. Nous allons écouter ensemble quel est le conseil de Dieu. Hoe ny tompo, indro efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao rehetra. Aujourd'hui, dit le Seigneur, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Aoka angina eo anatrehan'ny tompontsika manoloana n'izany tolotra zay ataony izany, dia andiny tenitsika ny amin'ny fotoana zay na nandavatsika izany na nandraisantsika izany, ary aorianan'izany fandinihan-tena foy izany dia hiaraka iombom-bavaka isika. Aoka angina eo anatrehan'ny tompo isika. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais trop souvent, Seigneur, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance. Nous croyons à la fatalité. Nous nous enfermons dans l'indifférence. Nous nous habitions à l'obscurité. Chaque fois que nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, nos certitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton évangile, chaque fois que nous nous éloignons de ton Église, le moyen par lequel tu voulais partager cette vie, c'est la mort que nous choisissons. Oui, Seigneur, tu nous appelles à la vie. Tu nous appelles à choisir le maître de la vie, à être des filles et des fils de la résurrection. Alors, nous te prions, fais grandir en nous cette vie. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin d'apaiser nos peurs et réveille nos cœurs. Donne-nous ta joie et ressuscite en nous notre foi. Que ton pardon nous apprenne à vivre libre et joyeux de te servir. Efa trotraka ny ady saina mantsy izay vao mahatsiaro miantso anao. Amen.
Hallelujah. Hallelujah.